céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout va bien. Ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le son du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Merci Seigneur. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos.
Jesosmu analaisani sarupilia utata Kalvari analatani tani nirani bairi Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio talata fa 13 ny volana desambra 2025. Ry hava malala amin'ny tompo, tsara ny tompo satria mbola nomeny fotoana androtsika anio. Mbola fahantsika miaravavaka eto, hitady ny tompo hidera azy ankalaza azy, ary indrindra hibebaka ihany koa satria tsisy intsony ny fotoana. Efa tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy ary koa ny fotoana ialantsika ety ambony tany. Tiantsika ny tompo matoa mbola afaka mivory toy izao isika. Ry havana, raha ainao ny hira teo dia manambara ny amin'ny fitsaharana. Tena azo fitsarana tokoa ve tsika rehefa ho avy ny fotoana ka ho any akaikin'i Jesosy ho any an-danitra. Ry havana, tena fitsaharana tokony ho katsaintsika andro aman'alina. Amen. Tokony tena hikatsaka isika ny fitsaharana ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy. Izy no nitondra ny fahotantsika, izy no nanafaka antsika, izy rery ihany no afaka manome fahafahana ho antsika olombelona tsiraray avy ety ambony tany. Ary ny amin'ny teny gasy ilay raha teo dia hoe mba irio ny ananana an Jesosy. An Jesosy moa no fitenin'izy ireo anazy fa za manona hoe Jesosy satria ilay hoe Jesosy mihitsy no fanonana izay no tena hoe niona tamiko. Amen, amen. Fa afakanao manonana koa hoe Jesosy arak'izay mampetenao zany. Aleloia. Ry havana, enganeka tena ho tody any amin'ny fitsarana tokoa isika tsiraray avy rehefa tonga ny fotoana. Satria izay no tokony ho tanjontsika tsiraray avy matoantsika vonona hivavaka eto, vonona tonga eto, dia tena azo ny fitsarana any an-danitra rehefa tonga ny fotoana. Ry havana, maro ny olona amin'izao raha sy fotoana izao miomana ho an'ny ataon'ny olona hoe fety raha-pitso. Ry havana, zava-poana izany, zava-poana. Ary fantatsika tsara fa fetin'ny fahavalo izany, fetin'ny jentilisa izany, anatin'ny finanana sy ny fahadalana, dia nefa tononona hoe Jesosy no teraka. Ry havana, Jesosy dia Andriamanitra lehibe ka tsy azo vazivaziana. Ary ilainga tanteraka mihitsy izany hoe Jesosy teraka ny 20 volana desambra zany. Tsy izany anaty Baiboly, tsy voasoratra anaty Baiboly izany. Okintsika hifoha tompoko, okintsika tena hitandrina tompoko, fa ho avy anie Jesosy, ho avy anie Jesosy. Ho avy izy amin'ny fahalehibiazany voninahitra. Ary rehefa hoeny amin'ny rao an-lanitra izy, rehefa eny amin'ny rao an-lanitra izy dia mpiakatra aloha izay voavonjy. Ry havana, aza mandany fotoana amin'ny fahadalana eto amin'ity tany ity, fa voasary ny fahavalo ny mason'olona maro, voasary ny fahavalo, voafitaka ny amin'ny hoe fety ahoana amin'ny hoe zany. Ry havana, tandremo ny fanahinao, tandremo ny fanahinao. Hivavaka aloha isika, angataka ny fanahin'ny tompo anatrika antsika eto. Oky ianao tena hifantoka tsara, oky ianao tsy erikerika,
oka ianao tena iona amin'i jesosy satria izy ilay hira teo ilay izy no tokony ho fitsarantsika tsiraray avy. Tokony tena hitsahatra ny fanahintsika ho faly hiadana ao amin'i jesosy ary okantsika tena aniry mba iona amin'i jesosy ihany koa. Hifahavaka antsika tompoko. Jesosy io misaotra anao izay, midera mankalaza anao jesosy satria mbola afaka izay mivory eto tompo amin'izao andro alina izao. Tompo misaotra anao jesosy, misaotra anao, misaotra fanahy masina satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay amin'ny manofo anay no afany mbola mivory eto, fa noho ny fitiavanao jesosy, noho ny fitiavanao sy noho ny hery nomenao anay tsiraray avy, satria raha izay fotsiny ihany dia zavatra hafa no nataonay. Fa tianay jesosy ianao, maminay ianao jesosy aho, ka mila izay jesosy aho, manaja anao, mitady ianao ary miorina bebe kokoa jesosy aho, mba ho velona foana ny fanainay, mba hirehitra foana ilay jiro ao anatinay dia anao zany fanahy masina. Ka mitady ianao izay andro aman'alina mba ameno anay. Tompo, mitady ianao izay jesosy aho satria tsy mahavita tena izay. Tompo, mangataka ny fanatrehanao, atreo izay zanakao tsiraray avy eran-tany jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ianao jesosy hiditra an-tsehatra amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Oka ianao tompo, ianao mihitsy no ho avy jesosy, ampianatra anay, anavao anay ary anamboatra anay tsiraray avy, amboary ny momba anay jesosy. Oka ianao tompo nitsakitsana izay tsy anao ao anatin'ny tenanay ary koa anatin'ny fanahinay jesosy. Io ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no mendrika deraina, ianao no mendrika kalazaina jesosy. Ianao jesosy no tadiavinay andro aman'alina, ianao rery jesosy no mendrika ho topoina. Tompo malala o, ianao koa efa niteny hoe roa ny devoly, ka amin'ananao jesosy no andidinay sy androanay ny asa maty satana rehetra. Didiny izany miala amina ran jesosy Nazareta, reo miala reo potena amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo ny plasinareo satana, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay, fa ny fahefanlanitra ny ao anatinay sy eto aminay, ka potena amin'ny ran jesosy ianareo. Ny fanampamitaka rehetra dia dorina amin'ny ran jesosy, ny fanamampatory rehetra dia dorina amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo ny plasinareo. Mialinareo ny devoly manampitsofina rehetra izay tsy hainonay tsiraray avy ny ten'Andriamanitra dia dorina amin'ny ran jesosy ianareo, da avaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Mialinareo, miala koa ny devoly manampina maso rehetra dorana amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo ny plasinareo. Ny devoly mampajamba rehetra tsy ahitana ny tenin'Andriamanitra, ny tsy aizana mamaky teny dia dorana amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Efa resy ianareo. Miala koa ny devoly manampina ny saina rehetra tsy atakaranay ny falebiazan'Andriamanitra tianay. Mialinareo ny devoly manampitsaina potena amin'ny ran jesosy nareo, dia da avaky ny elo ianareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Efa resy ianareo. Miala koa nareo ny devoly amin'ny fety zao tontolo izao izay mandrebirebo ny sofinay, mandrebirebo ny masonay, mandrebirebo momba anay, potena amin'ny ran jesosy nareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana, tsy mahavoasarika anay intsony nareo, fa ndavaky ny elo plasinareo, aninareo satana, potena amin'ny ran jesosy. Efa resy ianareo, eto ny fongonareo ny amin'ny elo plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana, fa ny afolanitra no manodidinay tsiraray avy izay mijoro amin'izao andro sy fora sy fotoana izao, satria ny afolanitra no miaro anay sy mitantana anay. Ka miala reo ny asa maty satana rehetra, potena amin'ny ran jesosy, efa resinareo, da avaky ny elo plasinareo. Miala ny devoly ny dragona, dorana amin'ny ran jesosy, ravana amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Devoly ny reto mandringana, dorana amin'ny ran jesosy, ravana amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo plasinareo, na ran jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Efa resinareo, mialinareo aminay, tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana. Efa resinareo, mialinareo ny asa maty satana, devoly ny mpamosavy izay manafikafoka rehetra amin'ny alalan'ny écran rehetra, izay manafikafoka ny tenanay, manafikafoka ny mombanay, potena amin'ny ran jesosy, ravana amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Efa resy ianareo. Ran jesosy mandravarava ny fahavalo, ny devoly fosafosa, devoly fanaratsiana tsy ambinina, fa dorina amin'ny ran jesosy, maîtrisena amin'ny ran jesosy, dia potena amin'ny ran jesosy, dia atsipina ny avaky nareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Efa resy ianareo. Ran jesosy mandravarava, manapotika ny fahavalatra izay mitsangana anohatra n'Andriamanitra, izay anohatra ny tompo ao anatinay, dia potena amin'ny ran jesosy, ravana amin'ny ran jesosy, da avaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana, satria ny tompo no mpanjaka ny mpanjaka. Efa resy ianareo. Miala aminareo, tsy manan-kery aminareo. Efa resy ianareo. Tompo malalaoka ny ranao jesosy andrakotra anay sy ny ankonanay, raha kofy amin'ny ranao jesosy ny toerana misy anay tsiraray avy.
ianao tompo andrakotra ilay zanakao tsirairay avy amin'ny ranao Jesosy. Tompo malala ho ianao no manda afo Jesosy. Koka ny manda afonao tompo no aminay tsirairay avy. Tompo malala ho koka koa ny fanahy masinao nitarika anay eto. Fanahy masina ho ampaherezo izay. Fanahy masina ho ampianaro izay. Fanahy masina ho ovay izay. Fanahy masina ho tario izay. Milanao izay fanahy masina. No le fanahy ny tompo, no le fanahy ny ray. Milanao izay fanahy masina. Okanao fanahy masina no hiteny amin'ny alala. Okanao fanahy masina anoka hatrany masom-panazanako tsirairay avy. Ka tena andray, tena ankatoanao ary tena anara-dianao fanahy masina satria ianao le lehibe indrindra ary tsisy toanao. Ampianaro izay avozy izay. Okanao ameno anay, okanao hitadalana anay fanahy masina. Ka milanao izay fanahy masina, milanao izay tsy mahavita teny izay. Ka misaotra fanahy masina malala. Sokafo ny masom-pananay tsirairay avy. Sokafo ny fonay tsirairay avy. Sokafo ny momba ny sainay tsirairay avy. Milanao izay fanahy masina. Milanao izay fanahy masina. Ka misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra ray satria ianao ihany ray malala ilay fanahy ato anatinay. Ianao ihany ray malala ilay fanahy eo aminay zanakao tsirairay avy. Ka makasitraka ray. Makasitraka ray. Ok izay tsy saraka eto raha tsy efa miova ho vaovao indray. Raha tsy efa navaozina vaovao indray Jesosy. Ka misaotra Jesosy. Aleluia, aleluia. Ny voninahitra ho anao irery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra isikirana mandrakizay doria. Amen. Aleluia, aleluia. Ndahorantsika indray ten'Andriamanitra ampaherezany fanahy masina antsika zany anio. Ny ten'Andriamanitra zany izay nomeny fanahy masina teo dia ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Efa netiko teto ny tantara io fa tsy ho raisitsika manontolo zany ilay tantara complet fa ny amin'ny azahoantsika tena hoe ibebahantsika zany mba hoe atokisantsika n'Andriamanitra satria izay ilay izy atokisantsika ny tompo ny amin'ny Jesosy manao fagagana zany hoe fagagana miseho amintsika zany satria Jesosy mihitsy izy mihitsy ilay fagagana ary mampiseho zava-miafina. Sady eto zany sady fampianarana no fampaherezana anao koa zany le teny tonga eto hoe ahoana mo no afahantsika zany tena hoe ho hisy mirakla amin'ny fiainantsika. Amen. Zay le izy. Ahoana no afahantsika tena hoe azo mirakla antsika amin'ny fiainantsika zany. Ry havana. Tena hoe mila isika tena hoe miova tanteraka. Miova tanteraka ny amin'ny fombafomba antsika zany. Andray tentsika araka nambarako teo amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 10. Tantarana lehilahy iray izy io dia efa netiko teto ihany hoe i Cornelio. Mety efa hainao angamba ny tantara ho anao izay mbola tsy naheno dia anio ianao maheno fa araka nambarako hoe tsy complet zany no raisitsika fa raisitsika hatramin'ny 9 Asan'ny Apôstôly toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 no ho raisitsika zany. Dia mba atsapantsika zany sy ianarany izay mbola tsy matsapa tsara hoe ahoana mo no tena hoe ahafahantsika ahita fagagana amin'ny fiainantsika zany ahazo. Oko fantatsika sady meloa fa tsy ny olombelona mihitsy akory, tsy ny mpitondra fivavahana akory, na hoe miteny mama Felicia eto hoe zao no atao de nefa ianao ataonao le izy fa tsy ataonao tanteraka de tsy mahita fagagana dia mitenao hoe tsy marina ke zavatra nambaranao. Le izy ianao mihitsy no ilaina tena hoe miova tanteraka ary mankatoan Jesosy zany zay vao hisy ilay fionanao amin'ny tompo zany. Zay le izy. Satria tsy maintsy miova mihitsy zany tsika. Ho raisitsika tantarany Cornelio dia ho isy fampianarana lehibe ho entin'ny fanahy masina eto ao amintsika zany anio mba ahafahantsika koa zany miaona amin'ny Jesosy bebe kokoa zany amin'ny ara-panazany. Amen. Asan'ny Apôstôly toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 ihany no ho raisitsika anio. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny Baiboliko dia hoe ny fahitany Cornelio. Amen. Eto dia manambara satsa fa mahita fahitana izy nahita fahitana izy. Dia vakitsika ny tantara amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nisy lehilahy iray tany Kaisaria, i Cornelio no anarany, ary kapiteny tamin'ny antokony miaramila antsoina hoe Italiana izy. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ary nahita miharihary tamin'ny fahitana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony
ka niteny taminy hoe: ry Kornelio, noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra, ka niteny hoe: ahoana tompoko? Dia niteny taminy indray ilay anjely hoe: ny vavaka ataonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny maniraha olona hakany zopa, ka ampanalao ny lehilahy iray atao hoe Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandoko-koditra izy, ary eo amoron-dranomasina ny tranony. Rehefa lasa ilay anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso roalahy tamin'ny mpanompony sy miaramila mpivavaka iray isan'izay nanaraka azy isan'andro izy. Rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy ireo hakany zopa izy. Amen. Ry havana, eo zany ilay fahagagana. Amen. Hitanareo zany, inona no antony nisian'ilay fahagagana? Inona no antony avy amin'ny ahoana no nahitany Kornelio fahagagana tamin'Andriamanitra? Tsy maintsy misy zavatra arahantsika. Maro ihany ny témoignage fijorovam-olombelona izay efa nataoko ato amin'ity YouTube ity. Dia mbola misy ny fotoana tompoko dia enoy izay ianao afaka mihaino, satria tsy aiza zavatra iseho any aoriana any. So sanatrika hoe tsy afaka akory ianao hiaino intsony, satria fantatsika tsara fa be dia be ny fiovan'ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany. Ka dia mbola misy ny fotoana dia aoka ianao hiaino raha tianao ny hiaino ny témoignage fahagagana maro izay misy ato anatin'ny YouTube ato amin'ny avy Jesosy ato. Satria raha ny fiainako teo aloha dia ny fahagagana tamin'Andriamanitra efa nisy ihany ny hitako, nefa ny mbola tsy tao amin'ny tompo tanteraka zany satria netrehitra hoe efa milamina tsara ny fiainako. Fa noho ny efa tena hoe nankatoa ny tompo amin'izay zay vao tena hoe niseho amin'izay fahagagana betsaka ary tsy mitsahatra. Amen. Tsy mitsahatra. Na ny nofy amin'ny alina zany, na fahitana zany dia misy nomeny tompo ary tsy arako avoaka ato avokoa tompoko. Amen. Zay le hoe ao amin'ny tompo, tena ao amin'ny tompo zany isika dia hafa mihitsy zany ny fiainantsika rehefa amin'ny Jesosy. Eto zany dia misy zavatra tsy maintsy tanterahantsika, ataontsika mba hisian'ny mirakla amin'ny fiainantsika. Tonga dia tsoroko eto amboalohany, tsapako eto satria izay ny teny fanamasina ato anatiko ato hoe tsy resaka vola akory. Maro ny olona voafitaka amin'ny vola. Maro ny olona voafitaka any fiangonana maro isan-karazany hoe atero ny voloatra zao, mila manao an'izao. Ome voloatra zao, zay ianao vao afaka atao délivrance. Ome voloatra zao satria izao misy zavatra ohatr'izao na ohatr'izao na ohatr'izao. Ry havana, afaka manome an'ny tompo ianao, fa amin'ny ny tompo mihitsy no miteny aminao hoe ity ataonao rakitra, ity ataonao fafolo-karena. Ny tompo no maniraka anao manao an'izay, ary ianao mahatsapa rehefa aminao ny fanahin'ny tompo. Fa raha ohatra ka ny fiangonana ivavahanao miteny hoe tsy maintsy mame voloatra zao nareo, tsy maintsy mame an'izao vao atao délivrance na ohatr'ohatr'izao, mitandrema tompoko, satria tsy ao anatin'ny resaka vola mihitsy amin'ny famonjen'ny tompo. Nefa mila kosa vola amin'ny ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Mila tsapantsika tsara izay zavatra izay. Mila fantatsika tsara zavatra izay. Dia eto zany ilay tantara, io ny ivavahantsika rehefa avy eo. Eto zany ilay tantara dia vakiako dia midina ako araka izay tian'ny fanahy masina azavaina ho amintsika anio. Ny titra dia hoe naratsoso tompo ny fahitany Kornelio. Nisy lehilahy iray tany Kaisaria, i Kornelio no anarany, ary kapiteny tamin'ny antokony miaramila antsoina hoe Italiana izy. Amen. Hatreo aloha. Eto zany ilay olona izay ambaran'ny ten'Andriamanitra ato dia kapiteny zany izy io ao amin'ny antokona miaramila zany anankiray, antokona miaramila Italiana zany. Dia Kornelio ny anarany.
tany amin'ny tany atao hoe kaisariazany a no nisy azy io zany. Ary kapiteny izy a araka nambarako teo a dia ao amin'ny antokona miaramila zany a italiana. Eto zany dia manambara sahady a fa olona ao anatin'ny miaramila zany dia manana grady izy zany araka fitehintsika. Dia nefany ao anatin'izany dia andiny faharoa vakintsika hoe na raha tsy hoso-tompo hoe mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankohonany rehetra hatreo aloha. Amen. Eto zany dia nanambara zany ten'Andriamanitra eto fa izy zany a dia mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankohonany rehetra. Amen. Ry havana, eo zany ilay zavatra anankiray lehibe indrindra dia hoe mila zany isika tena ho mpivavaka tsara. Amen. Zay ny bebantsika rehefa avy eo ohatra ka hoe matsapa antsika ndraindray tsika tsy mpivavaka tsara. Mila antsika tena mpivavaka tsara fa tsy akory hoe mpivavaka matimaty ampovoanimbony. Ry havana, mila tena hoe mpivavaka tsara eo anatrehan'ny Tompo isika. Sady natahotra an'Andriamanitra, mila antsika matahotra an'Andriamanitra. Ahoana moa zany hoe matahotra an'Andriamanitra izany? Mankatoa izay tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka zanak'antsika, raha ohatra mananjanaka ianao, na hoe tsy mananjanaka ianao fotrina mahita hoe ohatra hoe ianao ihany taminao mbola kely. Raha ohatra mbola tsy mananjanaka ianao na hoe tsy manambady ianao, mbola tanora ianao ato na hoe tsy niteraka ianareo dia tadidio taminao mbola zaza. Taminao mbola zaza ianao efa arisaina zany zany hoe efa matsapa ny zavatra hoe tsara sy ny ratsy. Rehefa tenenin'ny olona izay nitaiza, tsy miteny mantsy ray aman-dreny satria misy olona tsy nitaizana ray aman-dreny rehefa tenenin'ny olona izay nitaiza raha tsy mety zavatra tao dia indraindray matahotra ary manaiky ihany koa dia mankatoa. Ohatra koa tsika tokony ankatoa an'Andriamanitra, izay hoe tahotra an'Andriamanitra. Tahotra an'Andriamanitra dia tokony mankatoa fa tsy mandà. Andiny faharoa ihany, averiko ny mpandevakiana amin'izay fandray tsara ilay teny. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankohonany rehetra. Amen. Nentin' zany ny ankohonany, nampianarana zany satria mazava be mihitsy ny ankohonany rehetra. Satria izy ilay kapiteny dia ny ankohonany ao anatin' zany. Zany hoe nentin' tsara teo amin'ny Tompo zany ny ankohonany rehetra zany. Ry havana, raha ohatra manana ankohonana ianao, ahoana ny fitondrasanao ny ankohonanao? So sanatria ka tsy ampianarinao lalana marina mankany an-danitra, na mbola tsy miova ara izy ireo fa tokony mijoro ianao. Tokony mijoro ianao fa tsy akory hoe kivikivy dia lasa manao ny fanaon'ny olona hafa koa zany. Raha ohatra ka hoe verin-dalana ohatra ny ankohonanao dia lasa koa verin-dalana satria kivikivy ianao. Tsy atopoko. Mila mijoro, miovaha. Raha sendra anatin'ny fahakiviana ianao, mijoro, mila mijoro hatramin'ny farany. Zay rehefa ao amin'i Jesosy. Tokony ho modely foana isika na aiza n'aiza misy antsika. Na ao amin'ny ankohonantsika na ivelany na aiza n'aiza misy antsika, na ny ivelany na eo anatrehan'iza na atreho an'iza, tokony ho modely foana isika. Dia koa zany toizantsika ny ten'Andriamanitra dia koa hoe ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Amen. Tanareo zany? Sady nanao fiantrana zany izy, fiantrana be amin'izany ny tenin'Andriamanitra eto. Zany hoe tsy zavatra kely zany nataony, fa tena hoe manao fiantrana be zany izy tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Amen. Zay ilay izy. Ry havana, tsy maintsy miaraka amin'ny Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra sy fankatoavana an'Andriamanitra ny fiantrana izay ataonao na ny ataoko koa izany. Fa raha ohatra ka manao fiantrana antsika ho an'ny tenantsika fa tsy izen'Andriamanitra ao dia tsy hitan'Andriamanitra izany, tsy hijeren'Andriamanitra izany. Fa mila atao ho an'ny Tompo ny fiantrana izay ataontsika. Atao ho an'ny Tompo ary tsy miandry valiny. Tsy miandry valiny fa atao ho an'i Jesosy, ho an'Andriamanitra. Dia atao am-pifaliana fa tsy anatin'ny fireharehana koa nefany.
Atsy anatin'ny fahatezerana koa nefa mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika. Tena mila atao amin'ny fofeny fitiavana ilay fiantrana izay ataontsika ary koa tsy amin'ny fiatsaram-belantsika satria tsy jereny tompo izany. Mila tsika tena madio am-po raha manao fiantrana aman'olona. Na iza io. Amen. Satria amin'izay ny tompo mamaly antsika ary raisy ny tompo ny fiantrana ataontsika amin'io. Dia eto izany i Cornelius ny ankonany dia mazava be mihitsy ny ten'Andriamanitra ato hoe sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Amen. Ry havana tokony tsika tsy mitsahatra manatona an'Andriamanitra. Tokony mametraka fotoana mihitsy isika tsiraray avy isan'andro ny maraina sy ny hariva ho an'ny tompo. Tokony ho hisy mihitsy. Ny atoandro moa raha misy fotoana ianao dia tokony hoe mametraka fotoana ho an'ny tompo izay programa misy aminao. Izany hoe afaka ianao nge mihira hira fiderana. Naiza naiza misy ianao am-piasana ianao. Afaka mihira ianao. Na anaty tômôbila ianao, afaka asianao hira fivavahana. Afaka asianao tenin'Andriamanitra. Mila fionana amin'Andriamanitra foana isika, izay ilay izy. Dia mila koa nefany isika tsiraray avy azafady, mila koa nefa tsika tsiraray avy isan'andro manana fotoana manokana ho an'Andriamanitra. Izany hoe mitokana manokana ho an'Andriamanitra. Ry havana, na dia hoe eto raha isika miaraka vavaketo dia misy ihany ny fotoana koa ho anao irery sy ny tompo. Tsy maintsy tokony ho hisy izany. Satria mila ianao intimité-nao koa amin'Andriamanitra. Tondra ny tenanao manokana sy zavatra tianao entina amin'Andriamanitra koa, mila tena mitokana koa ianao ianao irery sy Jesosy. Ilaina izay. Ry havana, tiantsika ny tompo. 7 izao. Ary nahita miharihary tamin'ny fahitana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 atoandro. Fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe ry Cornelio. Amen natreo aloha. Ry havana, izay ilay izy. Rehefa tena marina mpivavaka tsara. Izay zany ilay lakle. Izay ilay ahafahantsika amin'ny fagagana amin'Andriamanitra. Rehefa tena mpivavaka tsara isika anatrehan'i Jesosy. Rehefa tena matahotra an' Jesosy isika. Rehefa tena manao soa aman'olona isika. Fa tsy amin'ny hoe terena akory. Ary tsy amin'ny hoe fiatsaram-belatsia akory na ho an-tenantsika. Fa rehefa ataontsika mpitiavana ho an'i Jesosy rehetra ataontsika. Amin'aran'i Jesosy ataontsika. Ary koa rehefa mivavaka mandrakariva amin'ny tompo isika. Izany hoe mandeha amin'ny fahatsarana zany fiainantsika, famarinana sy famasinana. Dia mankatoa an'i Jesosy tsika matahotra azy isika. Dia eo tsika no tena hoe hiaona amin'izay amin'ny tompo. Satria ny tompo dia tsy mihaino ny mpanota, fantatsika tsara izany. Tsy mihaino ny mpanota ny tompo. Any amin'ny bokin'ny Isaia 7:20 no manambara an'izay teny izay, raha tsy diso ahako azafady kely. Isaia 7:20. Izay mihitsy. Isaia 7:20. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo any 1 sy 2. Indro ny tanan'ny tompo tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mary. Fa ny helokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka tsy mihaino izy. Amen. Tsy mihaino ny tompo noho ny elokantsika sy noho ny fahotantsika. Tena mazava be mihitsy ny tena Andriamanitra hoe ny elokantsika zany mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ry havana, tsy ahita anjely zany ianao. Tsy ahita mirakla zany isika raha sanatria ka manaonao foana. Tsy zavatra ho hitantsika mihitsy eo. Tsy hoe kory ilay hoe ahita no mamay, mila tsika mitandrina. Tsy hoe kory ahita fahitana na hoe ahita ny tompo no mamaika antsika. Tena faniriana lehibe mihitsy zany. Mba te ahita ny tompo satria any amin'Andriamanitra engany andolony afarantsika tsiraray avy. Fa isika zany tokony tsy hoetratra hoe mila mirakla fa tena hoe le fanao voavonjy. Fa raha ohatra ka hoe olona anankiray mitady mirakla fotsiny dia tsy ona amin'ny tompo izay. Fa mila tsika miova manomana mihitsy ny tenantsika ho any an-danitra. Izay le hoe eto dia mila mitandrina satria ny elokantsika no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra zany, ny elokantsika. Ary ny fahotantsika eo no mampiafina ny tavany amintsika zany
ka tsy miaino zany izy, tsy miaino zany ny tompo no avy amin'ny avy amin'ny elokantsika zafady gasy rehetrarehetra no avy amin'ny fahotantsika zany. Ny fahotantsika no mampiafina ny tavany amintsika zany dia tsy miaino izy noho ny fahotantsika zany. Dia ato amin'ny verentsika ato amin'ny asan'ny apôstôly, izay no nahatonga ny Kornelio nahita anjely satria marina izy ao anatrehan'ny tompo. Hitanareo zany, tsy ao anatrehan'ny olona akory hoe iny dia hoe hitany olona hoe marina be hono iny nefa ny ao ambadika nefa zavatra hafa nefa no misy eo. Oka antsika tsy ladera aman'olona, foka antsika any amin'Andriamanitra no hitadian'Andriamanitra. Izay le hoe ny tompo no tadiavintsika fa tsy olombelona akory. Raha ohatra ka ny olona no tadiavintsika sitraka, ten'Andriamanitra mihitsy manambara an'izay hoe aza mila sitraka aman'olona, satria raha mila sitraka aman'olona tsika dia tsy azo sitraka mihitsy amin'Andriamanitra. Mbola tsy azo atao hoe zanak'Andriamanitra zany. Ka mila tsika tena hoe mitodika verina amin'Andriamanitra. Izay tsika vao hiaona amin'ny tompo. Fa raha mbola mila sitraka aman'olona tsika dia tsy azo atao mihitsy hoe zanak'Andriamanitra zany. Jesosy ireny tokony ho anatonantsika. Dia eto tsika hiverina ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 teo. Dia teto zany i Kornelio nahita miharihary tamin'ny fahitana. Nahita miharihary tamin'ny fahitana. Izy zany rehefa tokony tamin'ny ora 7 atoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy. Hatreo aloha, amen, ry havana. Anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony. Mahafinaritra be ne zany, mahafinaritra be mihitsy zany, zava-tsoa be zany. Zany hoe mahita ny fahitana zany. Ry havana, engany ianao ka mba hita koa ianao ny fahitana. Satria zavatra hita ny fahitana tena hoe hiainana mihitsy zany fahitana izany. Zany hoe ny nofintsika zany itsika zao izay mahita, miala tsiny indrindra amin'ny olona izay jamba, fa isika masontsika mahita zavatra hitan'ny masontsika zao rehefa miratra ny masontsika dia alaivo an-tsaina hoe ny amin'ny fahitana dia ny fanahintsika. Amen. Ny fanahintsika io no mahita koa amin'ny fanahy. Aleloia. Izany hoe mahita zany ilay fanahintsika zany amin'ny fanahy. Izay ilay hoe fahitana. Dia hita koa tena hita mazava tsara, indraindray hita manjavonjavo ihany anefany arakaraka ny tiany fanahy masina aseho. Za tena isaorako mihitsy ny fanahy masina lehibe, tena isaorako any tompo lehibe mihitsy saotra anao Jesosy malala, tena saotra ny tompo mihitsy satria rehefa mampiseho ahy ny tompo ny fanahin'ny tompo rehefa ohatra ka hoe asehony ahako ohatra izy fahitana hitako any amin'ny elo ohatra, dia tena hoe ny tompo mihitsy no manisy manisy zany hoe fetra zany azakako an'ilay izy. Tena isaorako ny tompo, tena voninahitra ho an'i Jesosy mijoro an'izay mihitsy anatrehanareo anatrehan'ny lanitra sy ny tany, fa tena hoe isaorako ny tompo satria fantatry ny tompo tokoa ny fontsika sy ny vontsika araka ny teny izay efa nampahirezina teto raha tsy diso azay. Tena hoe ny tompo manome mihitsy izay zakantsika zany. Eo ihany koa hoe mahita ny fahavalo koa ohatra seho an'ny tompo Jesosy mihitsy no tena hoe mame hery, mampitafy hery ny fanahy tompo mihitsy mampitafy hery ilay fanahintsika azakantsika an'izany satria ao amin'ny tompo isika zanak'Andriamanitra, tsika tena hoe hitako zao amin'ny fahitana fa Jesosy tena hoe hery ny fanahy masina mihitsy ny ao amintsika. Amen, amen. Engany eo tanteraka aminao koa izany. Aseho an'ny tompo fa izy no indraindray mampiseho ohatran'ny hoe clair be ilay izy hoe hitanao be na koa hoe hitanao koa manjavozavo. Fa rehefa tena efa hitanao koa nefany na dia hoe hitanao anaty fahitana raha ny fahavalo tsy mampatahotra anao koa satria fo amin'i Jesosy ianao. Fa ny fahavalo ary tena hoe matahotra amin'izany raha ohatra fantany hoe mahita azy ianao. Amen, amen, amen. Satria ny tompontsika dia Andriamanitra lehibe ary goavana be ny tompontsika. Tsisy toa azy. Amen. Dia eto zany i Kornelio nahita tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora 7 atoandro fa indro nisy anjely n'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe ry Kornelio. Noho ny banjina azy izy, noho ny banja ilay anjely zany i Kornelio
dia raiky tahotra ka niteny hoe ahoana tompoko. Amen. Aleloia, aleloia, aleloia. Sotra Jesosy. Hitanareo zany. Eto dia mamerina indray ahako. Rehefa mahita anjely isika, na fahitana io, na anaty nofo io, ka raha miteny ny anjely, dia oko fatatsika tsara fa Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny alalany, ny tompo mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny anjely, satria mpitondra hafatra, mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra ny anjely. Tahaka antsika koa mpanompon'Andriamanitra raha mpanompon'Andriamanitra koa ianao. Dia ny tompo izay no miteny zavatra ho anao hafatra hoentiny zany ho antsika zany. Amen. Zay le izy. Dia eto zany ilay anjely niteny tamin'ny Cornelio. Niteny tamin'ny Cornelio. Ary jereva amin'ny andiny faefatra hoe noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra. Hitanareo zany? Izy zany nijery nibanjina ilay anjely ry havana. Zany hoe mibanjina zany dia mijery zany amin'ny masony mandinika an'ilay anjely, tena hoe mijery ilay anjely zany. Dia raiky tahotra satria tena mara zany tompoko. Tsy zakantsika olombelona ny mibanjina anjely zany. Tsy zakantsika zany amin'ny manofo antsika satria tena goavana be ny herin'ny fanahy avy any anatitra. Goavana be zany herin'anjely zany, herin'ny tompo zany. Ka manahoana moa tompoko ny fanahintsika? Raha ny ten'Andriamanitra manambara hoe hitsara anjely isika. Amen. Mendrika ve tsika sa tsia? Okontsika metraka fanontaniana. Hitsara anjely tsika rehefa ho avy ny fotoana. Mendrika ve tsika sa tsia? Nefa neto Cornelio dia raiky tahotra Cornelio nahita ilay anjely. Dia toizako ny ten'Andriamanitra. Dia niteny zany Cornelio hoe ahoana tompoko? Dia niteny taminy indray ilay anjely hoe ny vavaka ataonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra. Amen. Ry havana. Mahita zany Andriamanitra. Izay tokoa tompoko. Mahita Andriamanitra. Ary hitany tsara rehefa marina ao aminy isika. Hitany ny vavaka izay ataontsika ety ambony tany ary tafakatra any aminy rehefa anatin'ny mpivavaka tsara isika anatrehan'ny tompo. Mazava be ny teny ilay anjely hoe averiko indray mpandeha hoe ny vavaka ataonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra. Amen. Ry havana. Tafakatra any an-danitra ny vavaka sy ny fiatrana nataony. Ny fiantrana nataony. Ary ho fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra izany. Mba atsiarovan'Andriamanitra azy zany. Tafakatra any an-danitra ve tompoko ny vavaka antsika? Tafiditra any an-danitra ve vavaka antsika? Ary soa ataontsika manolana raha manao soa manolana isika. Tonga any amin'ny tompo ve izany? Sao dia tsy tonga any an-danitra. Sao dia voasakana. Sao dia tsy tafakatra no avy amin'ny toetra antsika ohatra. Ry havana mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo ao vakiko alohantsika hivavaka. Koa ankehitriny, le anjely zany mbola niteny io koa ankehitriny manira olona hakany zopa ka hampanalao ny lehilahy iray atao hoe Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandoko-koditra izy ary eo amoron-dranomasina ny tranony. Rehefa lasa ilay anjely izay niteny tamin'ny Cornelio dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony sy miaramila mpivavaka iray isan'izay nanaraka azy isan'andro izy rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy ireo hakany zopa izy. Amen. Ry havana. Tonga ilay anjely nitondra hafatra ho azy ary nankatoa i Cornelio. Efa nataoko vidéo teto ihany ny momba ny tantaran'i Cornelio. Tsy haiko tanatin'ny toriteny angambany izay raha tsy diso ako na vidéo manokana okanao hitady azy raha ohatra ka mbola tsy hainao tanteraka fa ajantsika hatreo nenio. Satria ny anio dia nampafantatra fa raha tena te hiaona amin'ny tompo isika tompoko. Raha tena te ho marina
ny lalantsika ety ambony tany ka ahita mirakla amin'ny fiainantsika isika. Averiko indray tsy mirakla akory ny tadiavintsika nefany hoe mba te hita mirakla mila mitandrina isika. Fa ny fanahintsika ho vovonjy dia mila antsika tena hoe mankatoa an' Jesosy, manaraka fahamarinana sy fahamasinana fa tsy manaonao foana intsony dia zay tsika vao tena hoe ahita mirakla ao am' Jesosy tokoa ny fiainantsika manontolo. Zay tsika vao tena homendrika ny ho tafiditra any an-danitra ka tokony tsika tompoko tena hoe anaja an' Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Ivavaka isika tompoko, andohalika anatrehan' Jesosy ho antsika zay afaka mandohalika. Hitondra tena antsika anatrehan'ny tompo isika. Raha ohatra ka mbola tsy nisy fahagagana misy tamin'ny fiainanao fa mieritreritra ianao hoe mety foana nataonao nefa ny tsy mety mba niona tamin'ny tompo ianao na koa hoe misy zavatra tsy mety foana ny amin'ny fiainanao dia oka ianao iova manomboka an'io. Oka ianao tena ho tsapanao fa misy zavatra tsy mety zay ao amin'ny mombanao matoa tsy mbola misy mirakla amin'ny fiainanao satria Jesosy ilay mirakla. Ary oka ho fantatsika tsara fa io fotoana io anie tompoko ka fotoana Jesosy efa lasa nakany an-danitra, efa lasa any an-danitra ny tompo amin'io, efa tsy tety ambony tany intsony izy nefany mbola misy ny anjely. Tompoko mbola tonga ny anjely, mbola mamangy ny anjely, mbola mitondra hafatra ny anjely. Fa noho ny fahotantsika araka ny teny tao amin'ny Isaia teo no tsy haino ny tompo antsika. Noho ny fahotantsika dia tsy mihaino ny tompo. Ka mila isika tena hoe miverina amin'ny tompo mihitsy mba ahafahantsika iaona aminy ary mba vonona isika iaona am' Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Ka hivavaka antsika tompoko hoe teo amin'ny tompo ny tenanao, mangatafamindram-po aminy raha ohatra ka tsy mbola nisy mihitsy hoe nahafaly hatramin'izay nivavahanao zay satria tsy mety mahita na hoe fahagaganana kely ianao amin'ny fiainanao. Nefa ianao mare foana ianao hoe nahita fahagagana ny olotra zao, nahita mirakla ny olotra zao, nahita fahitana ny olotra zao, nefa za koa tsy nahita mihitsy. Ry havana, mila tena miova zany ny fombanao, mila miova ianao zany mba ahita amin'izay manomboka zao. Ivavaka antsika tompoko, ivavaka antsika tompoko. Jesosy io, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra mirakla, ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, ianao ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ianao ilay Andriamanitra fahagagana. Ianao mihitsy Jesosy ilay mirakla, ianao Jesosy ilay mirakla. Ka misaotra tompo ny amin'izao fotoana alina fanay miantso anao izao. Saotra Jesosy satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no mbola fanay mivory toy izao Jesosy fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Jesosy tompo, misaotra ny amin'ny teninao anio, misaotra fanay masina satria teny mampahery anay izany, teny mamelombelona ny fanainay izany, ary nampafantatra anay ianao anio fa mbola misy ny anjely, mbola hita fahitana tonga mamangy anay, tondra hafatra ao anay raha tena mpivavaka tsara izay, raha tena mpivavaka marina izay, raha tena manao soa ho an'ny olona izahay ka anatin'ny fitiavany naovana izany fa tsy fitsaram-belatsia, anatin'ny fimonomonomana, anatin'ny toetra ratsy. Jesosy io, mangataka famindramponao Jesosy satria tsy mendrika izahay. Mifona tompo satria maro ny mitady anao, vavaka aminao nefa tsy mety mahita anao mihitsy Jesosy. Mangataka fonananao Jesosy, amboary ny tsiraray avy izay miantso anao amin'izao andro, izao ora sy fotoana izao. Na ovinanao viana tompo ny vavazanakao aminao, angatahany famindram-po aminao, dia okanao Jesosy hiaino ny tsiraray avy. Tompo malalao, efa fotoana izao
araka ny teninao ray malala ao amin'ny Jaona 4 fa tena efa mitady tokoa ianao anay zanakanao hivavaka amin'ny fanahy satria anao dia Andriamanitra fanahy. Fanahy sy fahamarinana no tianao anantonanay anao ray malala amin'ny fanahy sy fahamarinana satria fanahy izay ianao nanome ny fofonainao anay tsiraray avy ary tianao izahay mba ody any aminao avokoa raha io ka indreto izahay vavaka amin'ny fanahy oka ianao tena hiconcentre tsara mihitsy vavaha amin'ny fanahy mba ho tafiditra any an-danitra ny vavakanao vavaha amin'ny fanahy aza merikeraka fa vavaha amin'ny fanahy ray malala oka ianao hiaino ny vavakanay tsiraray avy oka ianao anamboatra anay tsiraray avy ka mangataka ny famindram-ponao ampianaro ny tsiraray avy hivavaka amin'ny fanahy oka ianao anetry ny tenanao amin'ny manofo anao fa oka ny fanahinao no hibanjina ny lanitra oka hoditra any an-danitra mihitsy ny fanahinao rehefa mivavaka ianao adinoiny ety ambony tany aza miasa loha amin'ny fiainanao andavanandro fa oka ianao eritreritra an' Jesosy eritreritra any an-danitra dia mifalia dia mibeba mifona Jesosy ny amin'ny tsy fahaizanay Jesosy mivavaka aminao mifona tompony amin'ny tsy fahaizanay Jesosy manatona anao Jesosy io mangataka aminao izay amboary ny fanahinay amboary mba ankatoanao mba adio ny fanahinay Jesosy mba tsy hisy petina Jesosy ilay fitafiana fotsinay dia ny fanahinay tsiraray avy izany sasao amin'ny rano soa satria ny ranao Jesosy ilay teo ambony azy fijaliana nanadiovanao anay Jesosy io indreto izay tompo mangataka ny famindram-ponao sasao amin'ny ranao Jesosy ny momba ny fisainanay manontolo Jesosy diovy tompo amin'ny rano soa ny sainay sasao Jesosy amin'ny rano soa ny sainay Jesosy mamela anay anao oka ianao tompo nana ny fisainana tsy araka sitraponao rehetra Jesosy ny fisainandratsy rehetra tompo malala oka ianao anadio ny fisainanay afao tompo anatin'ny sainay izany diovy amin'ny rano soa Jesosy diovy koa Jesosy ny fonay Jesosy amin'ny fisainandratsy tompo satria avao anatin'ny fo no ivoan'ny saindratsy rehetra diovy ny fonay Jesosy saindratsy rehetra tompo diovy ny fonay sy ny sainay amin'ny rano soa Jesosy io oka ianao anombotra izany oka ianao andoro izany Jesosy diovy koa Jesosy ny masonay mba adio Jesosy satria ny masonay no fitaratra Jesosy ka diovy tompo ny masonay amin'ny rano soa diovy ny masonay amin'ny rano soa Jesosy malala ho sasao ny masonay mamindra fo Jesosy mba ho toanao izahay Jesosy malala ho mamela Jesosy izay hijereny masonay Jesosy zava-poana hijerenay Jesosy malala ho mamindra fo aminay diovy ny masonay Jesosy diovy ny masonay tompo ny amin'ny zavatra tsy mendrika hijerenay tsiraray avy Jesosy sasao Jesosy ny masonay satria nandany fotoana amin'ny zava-poana Jesosy ny masonay tompo nefa tokony hamaky ny teninao tokony hiainy fiderana anao tokony hijery tenin'Andriamanitra avy aminao Jesosy ka diovy Jesosy ny masonay Jesosy satria tsy mendrika izahay diovy koa ny sainay amin'ny rano soa oka ianao nala ny kirana amin'ny masonay izay manakananay tsy ahitanay anao diovy koa Jesosy ny sofinay Jesosy izay renesinay rehetra izay nahatoana anay izay teny ratsy heninay izay zavatra ratsy heninay tompo diovy Jesosy ny sofinay sasao amin'ny rano Jesosy zava-poana eny sofinay tompo diovy Jesosy ny sofinay Jesosy mba adio Jesosy amin'ny rano soa mba adio amin'ny rano soa Jesosy diovy ny sofinay Jesosy tompo malala eo koa Jesosy ny vavanay tompo dia trompetra ho anao anambaranay Jesosy ny fahatsaranao ka diovy Jesosy ny vavanay ny lelanay Jesosy amin'ny teny rehetra tsy araka ny sitraponao Jesosy navoaka ny vavanay sasao amin'ny rano Jesosy sasao amin'ny rano Jesosy ny vavanay no dokotera ambony dokotera rehetra tompo diovy Jesosy ny vavanay Jesosy
okanao anadio anavao anay satria anao Jesosy no afaka manadio anay Jesosy ho afaka faratsiana rehetra. Tompo, ny tananay ny tongotra Jesosy izay nokasianay, izay nandehananay Jesosy okanao anadio Jesosy amin'ny rano soa, anadio anay amin'ny rano soa Jesosy malala ho. Sasao Jesosy ny momba anay manontolo lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy. Ny fonay Tompo diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy. Sotronay Tompo ny rano Jesosy anadio ny taovanay. Sasao amin'ny rano ao Jesosy, sasao amin'ny rano Tompo ny taovako manontolo, ny momba manontolo Jesosy. Mila ny rano ao Jesosy, mila ny rano ao Jesosy anadio tanteraka ay. Mila ny rano ao zay Jesosy, mila ny rano ao zay Jesosy malala ho, Jesosy malala ho. Mangataka aminao koa Tompo mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsirairay avy eran-tany Jesosy. Mamela Tompo ireo zanakao Tompo izay miantso anao, okanao Tompo anadion'izy ireo amin'ny rano soa. Mibebaka izay Tompo ho an'ny ankonanay tsirairay avy izay manana ankonana. Amboary Jesosy ny tsirairay avy, avozy ny tsirairay avy Jesosy. Diovy amin'ny rano ao Jesosy, diovy amin'ny rano ao Jesosy. Tompo malala ho. Mangataka ny fanay masinao, fanay masinao. Efa teto ianao hatramin'ny fiandohana, efa teto ianao hatramin'ny fiandohana fanay masina. Ianao no nampianatra anay teto, ianao no nampivavaka anay teto fanay masina. Ka mangataka anao fanay masina, okanao ameno anay indray. Feno izay fanay masina, okanao anavao anay indray. Avaozy ny toe-pananay mba ho araka anao. Avaozy izay fanay masina tahaka ny Kornelio, diovy ny momba anay. Okanao ampiratra ny masom-pananay fanay masina, okanao ampiratra ny masom-pananay fanay masina ho anay tsirairay avy zanakao eran-tany fanay masina. Ho andro izay mbola tsy nahita fahitana, okanao ampiambina an'izy ireo ny amin'ny zava-doza mety iseho amin'ny fiainany. Okanao ampiambina an'izy ireo fanay masina, okanao ampafantatra amin'izay mangataka aminao mba hiomanana izy ireo ihany koa. Mangataka aminao fanay masina, mivavaka aho ho an'izay maniry ankatoanao Jesosy. Okanao anova ny tsirairay avy, okanao anova ny tsirairay avy Jesosy satria tsy mahavita tena ny tsirairay avy, satria tsy mahavita tena Jesosy ny tsirairay avy. Okanao fanay masina ameno ny tsirairay avy, okanao fanay masina anavao ny tsirairay avy. Amboary fanay masina ho, amboary fanay masina ho. Feno ianao izay, feno ianao izay fanay masina. Toa le fanay iray, okanao ameno anay, okanao ameno anay mitobatobaka fanay masina, okanao ameno anay mitobatobaka fanay masina. Toa le fanay iray lehibe indrindra ary tsy misy toanao. Ianao le fanay mpanasitrana, okanao anasitrana ny tsirairay avy izay tsy salama amin'izao ora sy fotoana izao. Fanay masina ho, no ny dokotera ambony dokotera rehetra. Ka mila anao izay fanay masina, okanao fanay masina anasitrana ny tsirairay avy, okanao anala ny avisana ny tsirairay avy, okanao ampahery ny tsirairay avy, okanao ame fahendrena ny tsirairay avy fanay masina, okanao ameno ny tsirairay avy. Fanay masina feno ianao izay, fanay masina feno ianao izay. Milanao izay, milanao izay fanay masina ho, satria tsy mahavita tena izay, tsy mahavita tena izay fanay masina ho, fa milanao izay. No le fanay iray, no le fanay iray lehibe indrindra. Fanay masina ho, okanao ameko anay faherezana, ampaherezo izay fanay masina ho. Tafiniherinao zanakao tsirairay avy eran-tany, fanay ny faherezana. Okanao ampahery anay, okakonao ny olo-tsaina anay fanay masina. Milanao izay, amboary izay fanay masina, okakonao isolo vavanay fanay masina. Kokoa ianao ame anay koa fanay famarinana, ampenary foana izay mba andeha famarinana mandrakariva, mba hay marina trany ary mba hay masina trany. Fanay masina ho, no le mpanolo-tsaina, okanao an'olo-tsaina anay fanay masina. Feno ianao izay, feno ianao izay fanay masina ho, fanay mpampianatra, okanao mpianatra anay fanay masina. Ianao ny mpampianatra ambony mpampianatra rehetra, ampenary izay fanay masina ny teninao,
ampianaro izay ahiankatoanao, ahianao izay sitrakao. Fanay masina mivavaka izay ho azo tontolo izao, kokoa ianao ampahery zanakao tsiraray avy, oka ianao anamboatra ny tsiraray avy, oka ianao ampibebaka ny tsiraray avy. Mangataka aminao vavaka izay ho an'ny Madagasikara, oka ianao Jesosy hiditra antsehatra amin'ny tandrazanay Jesosy, oka ianao Tompo mampisy ny filaminanao an-tandrazanay Jesosy malalao. Mangataka ny famindramponao, mangataka ny fidiranao antsehatra Jesosy ho an'ny Madagasikara. Tompo mifony izay Tompo malala, mibebaka izay ho an'ny gasy tsiraray avy isambatan'olona, ho an'ny gasy tsiraray avy isambatan'olona Jesosy. Oka ianao Tompo anamboatra ny tsiraray avy, manomboka amin'ny mpitondra ka hatramin'ny zaza-madinika Jesosy. Amboary Tompo Madagasikara, amboary Jesosy ny gasy tsiraray avy Jesosy. Oka ianao Tompo anova ny tsiraray avy Jesosy, mba hiankatoanao, mba hanatoetra tsara Jesosy, hiala amin'ny fanoratsy rehetra Jesosy. Tompo mamindra fo Jesosy, satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Tompo entinay mbavaka koa Jesosy, zanakao mijaly eran-tany Jesosy anatin'ny persécution. Tompo oka ianao Tompo hanafaka an'izy ireny, oka ianao hamonjy Tompo an'izy ireny, satria ianao Jesosy no mpamonjy tonga lafatra, ary tsy misy toanao, ary tsy misy toanao Jesosy. Vonjy Jesosy ny zanakao tsiraray avy izay mila famonjena avy aminao, satria Jesosy no mpamonjy tonga lafatra. Jesosy io afao Jesosy ireo mijaly, eo koa Tompo anatin'ireo izay manamanjo Jesosy, maro Tompo ny manamanjo. Oka ianao Tompo ampahery ny tsiraray avy, ampahery Jesosy ny tsiraray avy, oka ianao ampitafihery ny tsiraray avy Jesosy, satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ary tsy misy toanao, ary tsy misy toanao Jesosy io. Ianao ray no Andriamanitra mendrika miamboninahitra, mendrika derainy, mendrika kalazaina Jesosy, fa tsy misy toanao, tsy misy toanao Jesosy. Tompo ilay Andriamanitra ny akaiky sady Andriamanitra ny alavitra Jesosy. Tompo mibebaka izay Jesosy ho an'izao tontolo izao, izay manao fety amin'izao andro alohan'ny faran'ny taona izao Jesosy, izay manao fety ho an'ny fahavalo. Tompo ampahirato ny masom-panahy ny tsiraray avy Jesosy, satria maro Jesosy no velany amin'ny elo Jesosy noho ny fahadalany tsiraray avy Jesosy. Tompo malalao, ao Jesosy ny fahanjabany sasany, ao Jesosy ny mahafantatra rehefa mbola manao an'io fety io ihany Jesosy, izay ataon'izy ireo hoe fotoana naterahanao, fahatsiarovana naterahanao nefa Jesosy, fety ny fahavalo Jesosy io. Mamindra fonao Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy izay mbola manao izany hoe fety izany Jesosy. Mangataka ny famindramponao Jesosy, aza ny tananao Tompo ny kapohanao an'izy ireo Jesosy. Mamindra fo Jesosy, amboary Tompo ny tsiraray avy, amboary Tompo mba ankatoanao Jesosy io. Ianao Jesosy no mpamindra fo sy mpiaro ary mpamela eloka. Tompo malalao, ho any amin'iza moa Jesosy raha tsy ho any aminao, ho any aminao irery any Jesosy io. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra tsara indrindra Tompo malalao, ka mitenena ianao Tompo, fa ianao irery any no afaka manavao anay, ianao irery any no afaka manavao anay zanakao. Milanao izay Jesosy malalao, fanay masinao, ianao ilay lehibe indrindra ary tsy misy toanao, tsy misy toanao. Ianao ilay hatrany fiandohana izay kehitriny ary mandrakizay doria, ianao irery any ilay alpha sy omega, ianao irery ilay fiandohana ary fiafarana, ianao ilay voalohany sady farany. Ianao izany fanay masina, ianao izany fanay masina, mitenena fanay masina, fa mianao izay, amboary foana izay, avozy foana izay, mba ho mpanompo mahasoanao, mba ho mpanompo mahasoanao. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao ray malala, satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ary tsy misy toanao, ary tsy misy toanao. Ka misaotra ray ny amin'ny fotoana tetonio, misaotra Tompony amin'ny fitiavanao sy famindramponao, misaotra Jesosy ny amin'ny fahalehibiazanao izay rehetra nataonao ary mbola ho ataonao aminay. Tompo mendrika derainao, mendrika kalazainao Jesosy, mendrika sandratra anao Jesosy malalao. Ka misaotra Tompo,
ny voninahitra ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria misaotra tompo. Aleloia, aleloia, aleloia. Amen, amen. Aleloia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io dia maheriza daholo tompoko dia tavandriamanitra an'izay mbola atory dia ho an'izay efa hiasa kosa na mbola ny ampiasana na ny andalana dia ny tompony hiaro ny tsiraray avy dia na ny atory koa raha ny tompony hiaro ny tsiraray avy dia maheriza daholo tompoko dia ny voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Dia miona eto indray tsika amin'ny alakamisy alina raha sitrapony tompo amin'ny 10 alina tia Eropa dia amin'ny 12 alina any Madagasikara. Izay tompoko dia tahian Jesosy daholo. Aleluia, amen. Veloma tompoko.